kokoa daholo. Tsy maintsy ampiana amin'ny paozy. Kokoa daholo zanagasikara dia ny tany testostérone jerentsika rehefa hoe ambany ny tany testostérone. Eo no olona lehilahy. Hazavaiko alisany hoe inona ny antony. Voalohany rehefa ambany ny tany ilay izy dia lasa io lasa malazo lava io lataklisana. Lasa mora maty kely ilay izy. Tsy mikoriana tsara ny raha matavy loatra ilahy dia anisany iny mba mila koa izany ilahy manena vatana. Mila be raha tadio tsara fa mahabe kibo, be kaloria be ao dia jereo tsara fa tsy mahavita milelo intsony ilahy satria tsy inona tototry be raha feno kaloria. Afaka sotroina ilay izy fa iray isan-kerinandro ihany. Eo amin'ilay fitadidiana lasa very tadidy be ilahy. Izany olana amin'ny testostérone. Raha tsy tadidy ilay izy inona tokoa moa ilay izy teo averiny eninjato impolo izay vao tadidy, indraindray raha tsy tadidy mihitsy dia kamo ilahy avy eo satria tsy te asa saina. Olana amin'ny testostérone daholo izany. Ilay reraka lava ohatran'ny ary mibandy ohatran'ny tena tsy mikotrana nefa ohatran'ny lasa reraka fa ahoana? Vao mifoha dia reraka, mandeha hiasa dia reraka, tonga ao an-trano dia reraka, miadi-tsaina eo dia reraka, dia lasa midina ambany testostérone. Ary eo ihany koa ny adi-tsaina mitovy ny vehivavy, rehefa be adi-tsaina ilahy izany lasa midina ambany koa ny testostérone ilahy. Eo ihany koa ilay volo, ilahy mbola tsy antitra kanefa ny volo mihitsana, tsy hay hoe nanina sa nihitsan-volo ohatran'ny vehivavy, bango volo dia ohatran'ny hoe nihitsana hoe ahoana koa ary izany. Ohatran'ny tsy dia misy volom-bava mihitsy efa ela be tsy nanala volom-bava fa nankaiza ary ilay volom-bava. Dia ilahy mieritreritra hoe tsisy nininona ilay izy nefa taloha ohatra nisy volom-bava be dia be. Anisany ihany koa izany satria nihitsana ho azy ilay volo, lasa tsy maniry intsony ilay izy avy eo. Eo moa izany ny tena ratsy amin'ilay izy dia hoe tsy mety velona ilay lataka, na velona kely dia tonga dia maty. Izay ilay hoe tsy ampy ny testostérone. Ary ny ran'ailanailany koa dia ambany ilay izy fa tsy matanjaka. Dia izay izao anisan'ilay hoe raha ohatra ka miteraka ela dia misy anisan'ny olana ihany koa. Avy eo ihany koa ny mampalahelo dia hoe ilay bongan'elahy ohatran'ny lasa nikely tampoka izany ilay izy, ohatran'ny taloha ohatran'ny tsara fa izao ohatran'ny lasa fitsaka kely. Na ilahy ary ohatran'ny manontany tena dia tongava saina izany. Torohevitra tsotra ny atoroko dia hoe torimaso matory adiny valo, misotro rano ara-dalàna, 2 litatra sasany satria lisan'ny lehilahy. Rano madio no lazaiko fa tsy toaka, tsy zava-pisotro mahamamo. Jus afaka misotro kely, jus tsisy olana izany. Misakafo ara-dalàna maraina, atoandro, hariva, mikotrana, ataovy ilay kotrana gegela fa tsara tarehy. Ampiana kotrakotrana maro isan-karazany ireny koa mba mampatanjaka ny lisany e. Ilain'ny vehivavy anie ilay lamba hoe mabokobokona sy ilay mba bokosy matanjatanjaka ireny izany ilahy. Ohatr'izany ilahy izany. Mba miandry an'izany anie ny vehivavy e. Takea aporisaka fotsiny ilay lataka any efa maika vita. Na ilay vehivavy ary kamo be amin'izany. Dia izay. Maraina, atoandro, hariva dia misakafo ara-dalàna, hohanina daholo ilay zavatra maitsomaitso rehetrarehetra ireny, tsy mibozaka lazaiko fa ilay salady, lasary, anana sy ny rehetrarehetra ireny hohanina daholo fa aza miaingitraingitra hoe izay bandoko nefa avy eo potika ny vatana. Dia ireny karazana brochette ireny aza dia hohanina loatra satria ny charbon avy amin'ilay tsakitsaky iny mamotika ny vatantsika ihany koa iny. Raha indray mandeha isan-kerinandro ianao mihinana kely tsy misy olana fa raha be loatra izay no tena mamotika ny vatantsika. Dia izay ho alisany tadidy lisa fa izay. Kolokolo tsara ny vatana dia ho hitana ilahy tsara fa atanjaka foana ny latakelahy satria izay no maharatsy an'ilay hoe tsy ampy ny low testostérone, tsy ampy ny tanjaka ny testostérone dia lasa tsy matanjaka ny latakelahy. Mankasitraka tompoko.